5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Niakatra fitsarana heloka be vavatsotra teny anosy sy androany raha Apollo 21. Misy roapolo menada ireo voaroroy tonga teny an-toerana izay ahitana ny port fanoharana izay voalaza fa ho tompona antoka voalohany tamin'ity raharaha ity. Tsy misy hatretony didim-pitsarana nivoaka ary toram-pitson'ny fitsarana. Tsy manaiky ny hanome ny taniny anatanterana ny tetikasa Tanamasoandro Université tosika ireo mponina. Ilaina ny tetikasa ho izy ireo 5 tokony atao amin'ny tanim-panjakana izany. Anomboka rapitso hatramin'ny 7 volana Desambra ny fankakevitra mahakasika ny fanatotosana ny tetikasa teleférika eny amin'ny boriboritany sy fokontany maro itondrevohatra. Teboka maro mampiayay ny comité technique d'évaluation amin'ny fanatotosana ny tetikasa araka ny faradilana ara-teknika natao. Miantso nisy nidinika datapatra boribory indrindra ho an'ireo mpisehatra voakasika mivantana ny tolo-dalàna momba ny ITG ny ho lafitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Maro ny teboka tsy mbola mazava ka antony tsy fidivikevitra raha ny fanazavana. Any Birmanie nomelohan'ireo tompona andraikitra ny fanonganam-panjakana igadra mandritry ny 7 taona ny filoham-pirenena teo aloha ao an-toerana. Vesatra maro no hanenjehana azy raha ny fampitam-baovao any Birmanie. L'aide d'un vétérinaire. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École de Vie manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia niakatra fitsarana eloka be vavatsotra ateny anosy tamin'ity androany ity ny raha Apollo 21. Miisa roapolo menada ireo voaroroy tonga teny an-toerana ahitana ny port fanoharana izay isan'ny voalaza ho tompona antoka voalohany amin'ity raharaha ity. Tsy mbola misy hatretony didim-pitsarana nivoaka ary toram-pitson'ny fitsarana. Abraham Randriamanana. Androany tamin'ny 7 ora maraina ny tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ireo roapolo menada voaroroy anatin'ny raharaha Apollo 21 miatrika ny fitsarana eloka be vavatsotra. Isan'ireo ilay teratany frantsay malagasy raha fanoharana Lantony Irina Paul izay voalaza ho nandrafitra ny paikady nanatanterana ny Apollo 21 sy ny vadiny, ilay teratany frantsay François Philippe sy ny vadiny, i Yvon Randriazanakolana isareraka, ireo zandary ary ireo manamboninahitra miaramila sy zandary voaroroy. Nisokatra ho an'ny rehetra na audience publique ny fitsarana ireo voaroroy anatin'ny Apollo 21, miompana tamin'ny fampahafantarana ireo voaroroy sy ny antony hanenjehana azy ireo ny fizotry ny fitsarana ho an'ny androany maraina. Izany hanenjehina ireo roapolo menada ireo ny firaisana tsokombakomba anatin'ny asan-jiolahy, ny fikasana mon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny fikasana andravan'ny governemanta ary ny fitanana fitaovam-piadiana tsy nahazoana lalana. Manoloana io nandany fanenjehana azy ireo izy roapolo menada. Ny tapany hariva kosa nanambarana ny loana ireo mpitsara teo anivon'ny fitsarana eloka be vava ireo mpisolo vavan'ireo voaroroy ny amin'ny fisian'ny tsy fangaraharaana mikasika ny paikady nanatanterana ny famitorana. Isan'izany tsy fisian'ny tsy ambarately ny fanadiadiana, eo koa ny mikasika ny présomption d'innocence. Ankilan'izay, ahina ny fisian'ny tsindriam-pitsara vokatry ny tsy fisian'ny fampitana ny vantana ny fitsarana amin'ny anana manjery miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana raha ny fanazavana. Satria tsy ampy izy ary mbola veriko foana ny hoe retransmission directe tsara indrindra fa le hoe audience publique mahita zao nareo zao firy ny olona mitao tafiditra ao audience publique angamba ny 7-10 zay ve ny atao audience publique ahoana na fatana zavatra malagasy hoe inona zavatra niseho tao tsy fantanitsy zany ka noho zany biaisé izy zay misy moa avocat ray fanteny hoe matahotra zay amin'izao zavatra ao satria tsy araky ny tokony ho izy ny zavatra misy inona ny lanjan'ny retransmission directe atao any amin'ny parlementaire sy
fitsarana mikasika zany président république zany inona tokony lanjalanja zany zavatra hoe tokony mifantatry ny vahoaka ve ny zavatra mikasika ny président io sa tsy zay dia efa matahotra zay satria tsy mandeha amin'ny tokony ho izy raha izay fipetraky zavatra zay tamin'ny 5 ora sy sasany latsaka hariva kosa no nifarina ny fihatrehan'ireo roapolo mianadahy voaroroy anatin'ny Apollo 21 ny fitsarana heloka bevava tetsy Anosy. Tsy nisy ny didim-pitsarana nivoaka ho an'ny androany ary itoy raha ampitso maraina ny fitsarana ny raharara amin'ny nambaran'ny filohan'ny fitsarana heloka bevava. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa tamin'ity androany ity dia tsy manaiky ny mentaniny anatanterana ny tetikasa Tanamasoandro any merci tosika ireo mponina ao an-toerana. Ilaina ny tetikasa ho izy ireo saingy tokony atao amin'ny tanimpanjakana izany io na saina. Tsy anomeny taniny anatanterana ny tetikasa Tanamasoandro ireo mponina manantany eny tsy mahabe omby izay toerana anatanterana ny tetikasa ny fitondram-panjakana. Tsy manakana ary tsy manohatra fampandrosoana izahay indrindra ny fokon'olona manodidina fa mba mangataka koa izay sy mitalao ary indrindrindrindra mba hoentina any amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina mangataka re tompoko izahay mba aoka reny tamin'ny-panjakana izay lehibehibe ihany io aloha ny ezahana ampiasaina fa ny tany kosa izay atao hoe io ny veloman'ireo vahoaka maro anisa io no entina hoe mamelona sy miary eny ambanivohitra eny ary tsy manan-kifaharana zahay reto zao tsy manan-kifaharana afa-tsy ireo tanin-drazana izay navelana ireo razana efa manjato taona raha mba azo atao re tompoko aoka ny taninay mba avela ivelomana ireo taranaka faramandiny. Efa nisy ny fitarainana natao tamin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany ahafana mitady vahaolana ho iatrany reto tompo-tany ireto saingy tsy nisy valiny izany hatreto. Fa nisy ny doléance teto tamin'izany atao amin'ny ankety atao hoe incomodo nanao ny fitarainana izay niraisina tsoratra ny fokon'olona ny zava-misy nefa ohatran'ny somary matsapa ihany zahay hoe mandeha ila ihany le izy satria mandeha ihany zany ny processus izay ataony fitondram-panjakana ankehitriny misy foana ny dingana izay miova isan'andro ka izay mahatonga anay manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra. Dia ilay tany izay ivelomanay sy iainanay sy navelanay ho antaranakay dia iny zany tena mba engavianay mihitsy amin'Andriamatofilo satria zareo moa be da be nefa fampiresahana nefany ny tsapanay dia hoe tsy mieno ary tsy mamaly olana le olan'le olona dia le hoe le tany ny zavatra narosondry zareo dia hoe fampandrosoana ka tsy fampandrosoana ny problème-nay fa le tany. Fampandrosoana ho an'ny commune Imeritsiatosika tosika ny fisitrana ity tetikasa ity ho ny ben'ny tanàna saingy sy tokony atao amin'ny tany manatompo. Zako mampirisika mihitsy ary miteny ara hoe adaladala raha manohatra fampandrosoana fa kosa ny amin'izao fiainana efa sahirana zao tsy mety kosa raha andeha hanao expropriation 640 hectares zany tamin'ny-panjakana malalaga be ao 340 hectares ahoana moa ny andeha hidirana amin'ny processus na expropriation na 640 dia izay zavatra izay no hanerana ny tompon'andraikitra satria efa nisy processus mandeha any procédure mandeha any dia le vahoaka moa somary efa misarangorangotra dia za miteny an'le vahoaka hoe maneho hevitra pahendrentsika tony isika ataontsika tonga any amin'ny filohan'ny repoblika ny afatra hoe ataovy aty ny Tanamasoandro ary izay tsy manakana fa ao anatin'ilay 640 hectares trano finenina tanimbary tany fambolena izany kosa aloha dia ho anahy manokana laviko marindrano. Mangataka araka izany ireto mponina ireto ny anatanterana ny tetikasa Tanamasoandro amin'ny tanimpanjakana fa tsy amin'ny tany n'olon-tsotra. Tontolon'ny resaka tetikasa izay hatrany dia hanomboka rahampitso hatramin'ny 7 ny volana Desambra izao ny fakakevitra mahakasika ny fanototosana ny tetikasa teleférika eny anivon'ny boriboritany sy fokontany maro eto an-drenivohitra. Teboka maro no mampiayay an'iny comité technique d'évaluation amin'ny fanatotosana ny tetikasa araka ny fanadadiana ara-teknika izay natao miantarandriana evo. Voakasika ny tetikasa teleférika avokoa ny boriboritany voalohany faharoa fahatelo fahaefatra ary fahadimy eto Antananarivo. Anomboka rahampitso fafito ny volana Desambra 2024 ka hatramin'ny 7 ny volana Desambra no anatontosana ny fakakevitry ny olon-tsotra eny amin'ireo boriboritany ireo sy ireo fokontany anatiny. Ho hita eny an-toerana ny fintin'ny fanadihadiana ara-tontolo iainan'ny tetikasa sy ny kahie ahafahany rehetra manao fanamariana mikasika ny fanatotosana ny tetikasa. Ho raisina tsirairay sy hodinian'ny CTE na ny comité technique d'évaluation rin'izay raha ny fanazavana.
Hatreto taoriany fanadihadiana ara-teknika ny toto-saina, maro ireo mipetraka ho ayay amin'ny fanatanterahana ny fototra-afitrasa. Fa zay zany zao anisan'ny hoe raha aiangeza be dia tonga dia resako hoe izay le resaka fototra zay efa aiangeza be zay nanana komite teknika amin'izao. Matongo komite teknika miteny hoe reto fototra amin'reto toerany reto mila maka olona mahay manamarina tsika hoe tsy rodan'ireo fototra ireo na tsy hanatresaka amin'ny fototrano manodidina azy eo na tsy hisy fiatraikany amin'izay fiarahamonina manodidina eo. Dia zay zao ny anankiray tena angeza dia azo tonga dia tsy zaraina amintsika fa misy betsaka moa ny zavatra ifampiresahana sy dinihan'ny komite teknika rehefa tetikasa angeza ohatr'izao ny zavatra misy azy indrindra eto anivon'ny mponina be da be amin'ny Antananarivo na ny olona monina ety ambany na ny olona mandeha eny eny isain'ny olona be da be ny voakasika sy ifamezivezy ao anatin'ny tetikasa io. Raha eny ambony ery dia atahorana hoe toerana amin'ny tera-doza. Raha ety anaty tanàna indray dia hoe misy toerana efa telo dia tery araka ny efa nazavaina teo dia efa nidina teny amin'ireny toerana ireny ny tety ny lalana rehetra ny zotran'le teleferika zany reto komite teknika reto dia tena hitanay mihitsy izay rehetra voalaza izay dia efa eo am-pandiniana n'izay rehetra hoe reny toerana mety tera-doza na tery reny zany sy te hoe fa mbola ao anatin'ilay fanombanana zany zay zao dia mbola tsy afaka hiteny mihitsy hoe inona le fepetra hotakiana mahakasika n'ireny toerana ireny. Teboka maro araka izany no mbola hodiniana. Aorian'ny fanatotosana ny fanadihadiana rehetra no hanapaka ny mety sy ny fanavoazana na tsy amin'ny fanatotosana ny tetikasa ny komite teknika d'évaluation. Kasika ny hoe ny any faritra izay mety misy patrimoine mondial culturel izay mety ho lalovan'ny tetikasa hoana ny azo fenitra atao amin'izy ao anatin'ny somatsara misy koa fandinihana an'izany zavatra zany dinihan'ny komite teknika d'évaluation somatsara misy koa zany ary tsika manana solotenan'ny ministeran'ny kolotsaina ao anatin'ilay izy izay mitondra an'izay expertise zay mihitsy ny zavatra andrasana aminy. Mandinika an'izay mihitsy avy eo amin'izao rehefa avilidina be ny fotony teny zareo dia mikarakara hoe reto daholo ny arifenitra atao fa tena voadinika somatsara mihitsy zay ao anatin'ny ekipa teknika izay efa nivona teny fotony izay efa namaky ny document foty inona fa dia azo valiny amin'izay daholo ny rehetrarehetra rehefa tonga ny fotoana anapahan'izay. Amin'izay raha ohatra ka rehefa manantanteraka amin'ilay tetikasa ka misy fepetra ny verina hoe isorohana ny tranga mety hiteraka voka-dratsy ka tsapa rehefa manantanteraka amin'ilay tetikasa hoe tsy ampy izay fepetra izay dia azo no ainina eo sy ny komite teknika atao tsara mihitsy manao mise à jour an'ilay cahier de charge environnemental rehefa avy eo hoe. Tahaka izao ankila ny fanazavana mikasika ny mety ho ako ny fanatanterahana ity tetikasa ity amin'ny lafiny toekarena. Efa nisy ihany ny etude moa zany mahakasika izay ezahana mizakany zay hoan'ny rehetra zany ny fisiny zay transport par câble zay. Efa misy ihany koa zany hoe mety hoe rentable efa nisy ihany etude rentabilité natao anatin'ilay izy fa azo raisina zany azosika ampiasaina tsara ny transport par câble. Hoe hitondra inona ho an'ny pirenetsika eny ny fisiny transport par câble. Azadintsika fa lany miliara maro isika amin'ny resaka embouteillage eto Antananarivo ary amin'ny axe izay nisafidiana ho misy ny transport par câble dia tena mavesatra dia mavesatra izay embouteillage izay ho an'ny tsirairay raha manamin'iny dia very fotoana be dia be isika ao anatin'ny embouteillage izany hoe miena ihany koa zany ny fotoana amokaratsika ao anatin'izay. Zany hoe raha ohatra isika ka misy transport par câble dia mitombo zany ny famokarana azo avy amin'ny sinza transport par câble izay. Ankoatra ny fankakevitra eny amin'ny boriboritany sy vokotany, mbola isy amin'ny faha 17 Desambra ho avy izao ny fionana mivantana amin'ny mpitantana ny tetikasa ho tontosaina eny amin'ny kianja Mahamasina fa ny rehetra mandray anjara. Andriamatoa Dama Andrianarys Edouard Sène no lany ho filohan'ny CENI mandritra ny taona manaraka tafatsangana ihany koa ny Boromaritra izay ahitana filoha-hevitra miisa 3, mpampakateny 2 ary mpanolontsaina miisa 3. Ivy tafapetraka nandritra ny fotoam-pivoriana voalohany natao teny amin'ny fobe toeran'ny CENI alarobia androany mpikambana mandrafitra ny Boromaritra ny vemera-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana.
Maro ny asa miandry azy ireo, hoy ny filohan-dà Mandriana Arsedo Retapa Arsène nandritra ny tafa voalohany nataony tamin'ny mpanao gazety saingy hanomboana azy ny fanavaozana isan-taona lisy-pividianana. Ny pitsopitsony moa zany mahakasika ny andraikitra sy ny fomba natanterahana izay raha sitrakareo dia tsy maintsy isy ny fivorina izay ataonay manomboka raha-pitso satria hatreto aloha dia ny adoption ny règlement intérieur zany no ny masoanay fa manomboka raha-pitso zany dia ireo sahady zahay amin'ny fandiniany an'izay fombafomba hoentina anatanteraka an'izay fanavaozana ny lista momban'ny fifidianana izay. Tsy maintsy hojerena ihany koa ny teboka isan'ny tokony nahazoany Seny Tsikera Adrzay, hoy ny filoha-hevitra voalohany Seny, tanjona ny hanatsarana ny fomba fiasa sy ny mangarahara amin'ny fikirakirana ny zotra-pividianana ankapobeny. Izay zany no jerevana akaiky indrindra. Ankoatran'izay dia niezaka ihany koa zany zay hamatatra satria aoka tsy ho adino fa vaovao ka ao anatin'izany tsy tokony andeha hitsambika mikipy fa tsy maintsy mamatatra tsara mihitsy hoe inona avokoa ny zavatra misy inona ny nety dia tsy maintsy hotohizana ary na hotohizana raha tsy maintsy ho hatsaraina mba ho mety lavitra noho ny efa nety teo inona ny tsy mety dia ho hatsaraina ihany koa ary misokatra izay amin'ny sosokevitra sy ny tsikera rehetra izay omen'ny olona satria tsisy olona te hanandratsy eto dia raisinay am-pitiavana izay tsikera omen'ny olona. Androany no nanatanteraka fotoam-pivoriana voalohany mpikambana mandrafitra ny Seny taorian'ny fianianana nataon'izy ireo. Ankoatra amin'ny famolavolana ny fitsipika anatiny, tontosa androany ihany koa ny fividianana ny mpikambana mandrafitra ny Barao Maharitra. Izay manana filoha-hevitra miisa 3 ahitana Nandriamalaza Ray Andoniaina, Hossein Abdallah ary Razafy Mamonjy Lazara Bary, mpampakatemy miisa 2 ary mpanolo-tsaina miisa 3. Miantso ny Seny dinika andatabatra boribory indrindra ho an'ireo mpisehatra voakasika mivantana amin'ny tontolo ny momba ny tolo-dalàna momba ny ITG ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Maro ny tebika tsy mbola mazava ka antony tsy fidivikevitra raha ny fanazavana. Ifresaratra. Tsy ampy ny fanazavana mahakasika ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Betsaka ihany koa nandray atendro ny votoatiny ka antony resabesiny tsy fitovikevitra. Antony antsoiny olafitry ny mpitsabo mpisehatra isan'ny tokony hiverina hidinika andatabatra boribory mahakasika ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Rehefa misy kosa ny fotoana zany ka mety hahafaty ny reniny ny fitondrana voaka dia alomba jerena izay tokony anatsarana ny voaka zany. Zay ny tena ao anatin'ilay tolo-dalàna. Manahirana anay fotsiny hoe tsy mamaky fa tonga dia mandray fotsiny sao dia mitatra ry sao dia mitatra amin'izao zay no mahatonga anay nanomboka tamin'ny herinandro iny miezaka miona amin'ireo ray aman-dreny rehetra zany anisan'izany ireo mpitondra fivavahana ho tsidihana tsirairay mihitsy anazavana le tolo-dalàna zany. Marina fa tsy ireo olona ireo andeha fidy hoe anapaka fa ny solombavam-bahoaka fa manana ny heviny koa ny olona rehetra ka tsara raha mazava le izy. Anamorana ny fandrosoana ny fandinihana ny tolo-dalàna eny anivon'ny antenimera ny fisian'ny fifampiresahana mazava indrindra miaraka amin'ny ankolafim-pivavahana isatsokajiny. Na izany na tsy izany, tokony anatin'ny fanarahan-dalàna trano ny fandinihana ny lalàna, indrindra ny iankina ny fiainam-bahoaka toy izao. Olafitry ny dokotera araka nazavaiko teo dia manana ny sotoavina, manana fomba fijeriny. Manohana samy mitovy ny tanjona fa atoka ngamba hoe samy hafa ny fomba hitondrana an'ilay izy. Noho izany zany izay tsy misakana izay ataon'ny hafa fa izay kosa tsy miditra amin'izany hoe raha vao misy endrika hoe fanerena zany dia efa tsy mety aminay ilay izy satria lalàna ifehantsika rehetrarehetra aloha tenerana. Dia izay ny lalana heverinay fa hahatongavantsika menakava amina vokatra tsara zany. Fa raha vao mifandrirotra ny manao zavatra tsy dia tena fomba ny dokotera loatra le miady amina zavatra zany fa aloha mifanazava raha mbola azo mitoto. Teboka maro raha hiverenana ny manjavozavo anatin'ny tolo-dalàna momba ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana.
taoriany nametrahany solombavam-bahoaka azy teny anivon'ny anteny mera-pirenena. Tsy tafiditra anaty lahadiniky ny solombavam-bahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana ny tolo-dalàna. Betsaka ny nanana aia mahakasika ny fisian'ny sakatsakana amin'ny fandrosoana azy eo anoloan'ny solombavam-bahoaka. Antony itsanganan'ny komity manara-maso manokana ny tolo-dalàna izay efa nandefa taratasy teny anivon'ny sekretera jeneraly ny governemanta ny 24 Novambra saingy tsy mbola nahazo valy ny momba izay. Hoe nakaiza ny tolo-dalàna momba ny fampitsahana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana. Lava-mavao hafa kosa indray dia tsy andry ela fa hidina an-dalambe ireo mpianatra eny amin'ny cité Ankatso voalohany sy Ambatomaro manoloana ny olana rano misy eny an-toerana tsy mety amin'izy ireo ny Château d'eau izay fiarahana amin'ny fokotany sy filaharam-be raha ny fanazavan'ny alarana efso. Hanao fitokonana an-dalambe atoato ireo mpianatra eny amin'ny cité Ankatso voalohany sy Ambatomaro manoloana ny olana resaka rano eny amin'ny cité. Rano fanambarana nataon'ireo hosoltenan'ny mpianatra. Nezany ny amplaza horendagnitra horentany hoe fa zahay ny Ankatsoain miaraka amin'ny Ambatomaro dia hihetsika zay manoloana zay zavatra zay satria zay efa ela zay ny andry vaholagna mahakasika io rano io kanefa tsy mety tonga hatreto dia tsy maintsy hihetsika zany zahay manoloana zay nafany zahay zany nieritreritry hoe prévenu monkora pitso ianao grève zay fa noho le zavatra nitranga zay nampiayahanay mpianatra ny fidiran'ny mpitandro fialaminana aty aminay dia zay nampalahelo anay le izy ino moa zany antony nampidirana mpitandro fialaminana aty aminay omaly noho ny zay fisian'izay zavatra zay hanao hetsika zahay fa misy hovovoana kely fotsiny stratégienay io na androany na mety rapitso na mety larobia fa izay tsy anomoandry tsony hoe naravivina ovina fa io tsy ataona hela tsony fa juste stratégie agnatin'ny fotoana fo kely fotsiny homaninay noho ny fidiran'izay fitandro filaminana zay fa zay dia tsy maintsy hetsika. Misy réservoir roa lehibe eny Ankatso izay misy rano foana hoy ireo mpianatra saingy hivery fotsiny ny rano antony efa simba ny fodrafitrasa ka tsy tonga any amin'izy ireo ny rano. Ny fanamboarana io réservoir io no vahaolana natolotry ny mpianatra fa tsy misy valany rano fanazavana. Vahaolana maharitra no ilaina hoy ireo mpianatra fa tsy zavatra mandalo. Teneninay io hoe vahaolana takombava io hoe tsy ilainay le zavatra zay le mila vahaolana maharitra. Fisaka nihetsika mpianatra dia vahaolana takombava dia atao sorana indray fokotany tsy haiko misy firany mba handefasana nay aty. Nampiantso ny tompon'andraikitra ankoatra ny jerimasy ny kora izahay. Zany hoe ministère ny rano sy ao amin'ny mesure presse dia hatramin'izay koa moa zany ny député Lantony zany moa zany nantsona fa zany hoe tsy afaka izy manandefa solitena na zany arany fa ianarako roa zany tsy afaka mihitsy tsy nandefa solitena nagagana nefa ndreo anisany mba tompon'andraikitra amin'le izy. Zay zavatra zay koa zany mba nahavariana sy nagagana eo inona zay ohatrany hoe fanaovana tsinitsina ho anay zany le izy satria efa roa herinandro zay nanomana le fivoriana iarana amin'zareo hoe mba tadiavina le vahaolana ka zay no averina anay eto hoe tsy mety aminay le vahaolana takombava sao dia hoe andesina amonoana afo fotsiny le zavatra dia mangingena mpianatra mahazo rano fa ty zavatra ty dia hitohy foana ty hetsika ty. Efa nisy ny fitokonana nataon'ireo mpianatra ny 17 Novambra lasa teo mahakasika ny olan'ny rano, niverina ny rano ny 14 Novambra rano fanazavana. Nisy ny fivoriana ny arahan'ny mpianatra. Rano sady maky eo koa ny mpianatra maky eo ny fokotany. Bitsa le rano dia tsy mandeha mihitsy. Dia miantsy andanany eo dia lanjana efa tsanjo eo tapaka ny rano. Filarana aloha mandamy fotoana be amin'ny maharitra adiny ray na adiny roa. Dia zay mahatonga le hoe tsy vahaolana satria mampifamaly mpianatra sy fokotany koa io zavatra io satria le mbola filaharana be dia be ao reo olo fa milahatra io nefa nanao avy dia isongana dia anahirana koa zay zavatra zay ka raha ohatra ifona vahaolana ndreo ataovana telo na 10 ara le Château d'eau raha ohatra ka zay tediavindreo fa tsy Château d'eau raha iny iaraka ifarombana eto dia tsy mety le zavatra dia lasa mampiady le izy zay mahatonga le izy tsy mety aminay le zavatra tsy ampy. Efa nisy ny fitokonana nataon'ireo mpianatra ny 17 Novambra lasa teo mahakasika ny olan'ny rano, niverina ny rano ny 14 Novambra rano fanazavana. Nisy ny fivoriana ny arahan'ny mpianatra tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Drirama ny 15 Novambra ary nisy ny fifanarahana amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa simbo. Ray andro ihany nefa hoy ireo mpianatra no nandeha ny rano dia tapaka ary tsy mandeha intsony hatramin'izao ny eny amin'ny cité faharoa sy fahatelo. Malagasy misy 700 mahera ao Nosy Maurice no mangataka amin'ny fanjakana malagasy ny signe vol de rapatriement faran'izay aingana manoloana ny forongatra ny valinaretana ary hiditra ao anatin'ny fiboana afaka fotoana vitsy sy ny
ao antoerana. Orinasa maro ihany koa nefa mikantona amin'izao fotoana izao. Ao koa ireo mpianatra no efa navita fianarana sy lany visa sy lany vatsy fanampanazavana. Ho an'ny fitondram-panjakana malagasy dia ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Nirina Rajoelina. Ny minisitra rehetra misahana mahakasika izao fangatahana izao mba mangataka tanandroa reto mba hafaingany ny sidina fampidina na ny vol de rapatriement ho anay izay tavela eto voalaza teo aloha. Marina fa efa nisy ny roy na ny lien izay nokarakarain'ny Masovo ho fanoratana ny lisitry ny olona izay mila izany fampidina izany. Misedra olana maro tokoa izay eto. Ao re mpianatra izay efa vita fianarana ary efa lany toy ny visa sy ny vatsy. Ao koa re mpiasa izay efa tapitra fifanarahana arak'asa na ny contrat de travail izany. Ao ihany koa re mpiasa izay efa nikatina tanteraka ny orinasan'izy ireo fa efa tsy miasa tsony ary tsy mandray karama intsony mazava ho azy. Noho izany dia mangataka ny fitonam-panjakana mba hijery akaiky farany ziaingana izao olana sitrain'ny mpiray tanindrazana aminareo izao. Ity nosy misy anay ity mantsy dia mety hiditra ny fiboana na ny confinement afaka ny vitsivitsy ka izay no mahatonga anay mila vahaolana maika satria matahotra izay sotratra fahotavela mandritra ny volana maro tsy voafetra. Tsy manaraka ny fenitra kosa amin'ny singa ilain'ny vatan'olombelona isan'andro ny akamaroan'ny sakafo miparitaka eny an-tsena eny. Miantso amin'ireo mpamokatra sakafo ireo misehatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amokatra sakafo fortifié. Ny toto-tsaina androany moa ny andro natokana ho an'ny sécurité alimentaire. Michel Aranarjo. Mitobaka eto Madagasikara ny sakafo tsy mitondra inona amin'ny fahasalamana raha ny fanazavana. Antony iray tsy ahafahana manatratra ny fanjariana ara-tsakafo marina na ny sécurité alimentaire. Be zany karazana produit tsy manaraka hoe tsy manara-dalàna raha zao ny ataontsika iresahana anazy na hoe tsy ahafahantsika miassurer an'izay resaka hoe sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle izay. Satria ny matetika dia manenjika resaka quantité fotsiny ny mpivarotra zany na ny mpanjifa ihany koa. No zao ohatra ka hoe sakafo dia matetika izay mora ihany satria nefa betsaka dia mifonjena nefa tsy manenjika an'ilay resaka qualité. Manaraka an'izany amin'ny resaka hoe sécurité nutritionnelle zany dia tsara hoe mihinana karazana sakafo isan-karazany mba hitondra ny otrikaina rehetrarehetra ilain'ny vatana kanefa ny sakafo misy raha ohatra hoe ny resaka hoe sakafo any amoron-dalana ireny tsika na dia tsy ahafahantsika miassurer an'izay sécurité alimentaire izay, sécurité nutritionnelle izay. Tsy misy an'ireny otrikaina rehetrarehetra ilaintsika ireny zany tsy ampy ireny ary tsy fantatra ihany koa izay tena hoe apport hoentin'izy ireny. Sy ihany koa nefa ny famokarana sakafo izay eritreretina hoe ohatrany hoe be otrikaina izany fahenoana azy kanefa lasa ampiasaina fotsiny amin'ny resaka dokam-barotra zany ilay ataoko hoe connotation milaza ohatrany hoe be otrikaina sakafo zany. Dia zay koa zavatra anankiray tsara tsindrina. Ampirisihana manoloan'izany ny sehatra tsy miankina hiditra ny sehatra tsikelikely amin'ny fortification alimentaire entanina manokana amin'izany ireo sakafo natokana ho an'ny zaza vao mitombo. Ny tanjona zany dia hoe au moins zany voalohany aloha ny resaka hoe sakafontsika aliment de base dia au moins mba hoe fortifié amin'izay micronutriments essentiels. Zay aloha zany anjara asan'ny ministère zay anjara asan'ny ONN zay zavatra izay. Fa ny anjara asa kosa amin'ny secteur privé dia hoe mba hidirana zareo amin'ny resaka fortification alimentaire ka au lieu de hoe amokatra biscuit anankiray tsotra ohatra dia mba biscuit fortifié ohatra no proposentsika an'ireo mpihinana zay hoe zay mpihinana an'ilay sakafo zany. Izy tsy manova n'ilay habitude alimentaire amin'ny fahazarana ara-tsakafo mihinana biscuit ianao fa au lieu de biscuit tsotra no anao dia biscuit fortifié. Ohatra raisiko izay au lieu de koba tsotra no anao dia mba koba fortifié. Misy amin'ny teny anona moa izy hoe P-value misy tombony manokana zany
ny fihinanana nylay sakafo fortifie amin'izay fotoan'izay. Nototsaina androany ny andro natokana ho an'ny sécurité alimentaire izay nifototra amin'ny fampirisihana ny famokarana sakafo amin'ny sehatra tsy miankina ny aliment fortifié. Tonga ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika ny tontolon'ny rally eo ihany koa ny momba ny e-sport rehefa avy eo ary. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Vauve! Andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahita hety vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Sarah Lalanne. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Tetika asa lehibe no apetraky ny ministera ny tontolo iainana amin'ny fanaovana ny lalàna amin'ny feny ala. Vola amin'ny tetana 1,100 tapitrisa $, no atokana amin'ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary. Ny fiatrehana ny fiovaova ny tontolo iainana izay tetika asa iarahan'ny gouvernemanta malagasy ny fivondrona ny firenena mikambana ny larana evison. Ho avaozana ny lalàna mifehy ala raha ny fanambarana nataon'ny ministry ny tontolo iainana androany. Ho an'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovan-jafy manokana ny zavatra anisan'ny tena ivaingana ao anatin'ilay izy dia ny fanavaozana n'ilay antsoina hoe code forestier, ny lalàna mifehy ala izay fantatsika fa sehatra tena sahirana ny fahampitehana goavana 12 isanjaton'ny velaran'eto Madagasikara sisa no ala. Hanampy izany ny fanatsarana an'izay lalàna izay. Ny tebika faharoa dia ilay fametrahana ny teti-bola ho an'ny ala. Mametraka fomba fiasa vaovao ny fitondrana malagasy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka, amin'ny ady amin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetry ny andro, sy ny ahitany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izao. 1,7 tapitrisa $, no vola natokana amin'ny tetikasan'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondron'ny firenena mikambana, toy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary, fa indrindra ny fiatrehana ny fiovan'ny toetry ny andro.
7 isanjaton'ny teti-bola no atokana amin'ny fampandrosoana ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Napetraka tato ihany koa fa ny faritra atsimo dia ampiasana ny 7 isanjaton'ny teti-bola izay ho vatsiana zany ao anatin'izany priorité 4 izany ary zava-dehibe izay satria midika efa tena mitovy ny fijery mitovy ny vina ary miara-dalana tanteraka amin'ny fanjakana malagasy ry zareo amin'ny système des Nations Unies fitodiana manokana amin'ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo andrefana izay fantatsika fa anisan'ireo faritra kamboty fahiny ary tsy maintsy anaovana ezaka matevitevina mba ahafahana manampy an'ireo faritra ireo anatratra ny fahatarana eo amin'ny fampandrosoana. Totosa androany ny fifanaovan-tsony fifanarahana fiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondron'ny firenena mikambana. Mahakasika ny tontolo iainana izay hatrany dia nahazo fanampiana 5.7 tapitrisa euro avy amin'ny banky allemane ho an'ny fampandrosoana ny fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar tantsoroka izay hanampy amin'ny fiarovana ny valan-javaboary indrindra manoloana ny fanimbana izay ataon'ny olombelona sy ny fiovaovan'ny toetrany ny andro raha ny fanazavana Evrichard. Mizara roa mazava ny tantsoroka rabola azony FAPBM manano Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar anamafisana ny fiarovana ny valan-javaboary ho antona 1.20 5.7 tapitrisa euro ho an'ny FAPBM 4 ary 3.9 tapitrisa euro ho an'ny FAPBM 5 anamafy ny ezaka atao amin'ny fiarovana ny valan-javaboary ho tantsoroka rabola mitetina 5.7 tapitrisa euro avy amin'ny banky alemaina ho an'ny fampandrosoana io hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Miatrika fandrahonana roa lehibe isika ny voalohany momba ny asan'ny olombelona ary ny faharoa momba ny fiovan'ny toetrandro. Mikasika ny fiovan'ny toetrandro dia ny tatitra navoaka ny WWF mitondra ny lohateny hoe vulnérabilité et adaptation au changement climatique des aires protégées dia nahitana faritra arovana miisa 2.7 ary mampiseho fa samy hiara ny fiovan'ny toetrandro koa ireo faritra arovana ireo. Ny 7 isanjato amin'izy ireo ny ankamaroany any avaratr'y atsimon'ny firenena dia heverina fa tena marefo. Tsy maintsy amin'izao fotoana izao isika mihetsika fa tsy raha pitsika na ihany amin'ny taona 2020. Fatrarovana 7 manana velaran-tany 5.3 tapitrisa hektara no toanany FAPBM amin'ny vola pelantanany hatreto. Anampy amin'ny fandraisana an-tanana ny valan-javaboary-pirenena sy ny valan-javaboary vaovao ny tantsoroka rabola avy amin'ny banky alemaina ho an'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanany. Isan'ny atao lara-pamena amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny valan-javaboary ny lafo ny fitantanana. Rehefa mahazo vola ohatran'izao kapital ilay izy dia placeny izy dia mitombo ny ahafahany faritra arovana tena misy mpitantana isan'andro eny ifotony. Izay ny zava-dehibe voalohany mba ahenana ny tsindry isan-karazany mitranga any anatin'ireny faritra arovana ireny. Ankoatran'izay dia miezaka koa zany izahay anampy ny fiara-mitantana sy fiara-miasa sy fanatsarana farim-piainan'ireo mponina manodidina ireny faritra arovana ireny. Raha ny tombana nataony FAPBM hatrany $10 isaky ny hektara anatin'ny taona iray ny sandan'ny fiarovana ny valan-javaboary eto Madagasikara. Andrasana ampitombo ny faritra sy ny velaran-tany arovana arak'izany ny fanohanana avy amin'ny fanjakana Alemaina. Tontosa teny Antaninarenina androany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ny solotena ny fanjakana malagasy sy ny Banque de Développement Allemande. Ho fanatsarana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara, isan'ny fikonan-doam-pirenena andiniana izany eny amin'ny CCI Ivato izay karakarain'ny fiadidian'ny Repoblika sy ny ministera tompon'andraikitra miaraka amin'ireo mpandraraha sy mpiompy izay ho totosaina ny 9 hatramin'ny faha 1 ny volana Desambra izao fanampanazavana. Ny colloque national izay iranany avy eo amin'ny fiadidiana Repoblika sy ny ministeran'ny fambolena sy ny vice-ministre fiompiana zany
momba ny élevage ny fiompiana dia manasa ny mpanjala ny avaka ministera manomana zay feonandeha zay firenena androany dia teo zany ny mpanjala eo ny piompy eo ny eo amin'ny mpanjala salatsarany izy koa ny mpanjala zany ny investisseur sy ny mpanjala lehibe manao transformation eo ny filière androany atao ny filière zany akoho atao koa ny filière kisoa ny filière ronono androany koa teo ny filière resika hoe pisciculture zany hoe ny fiompiana trondro. Iverina any Meritsy Tosika isika dia tsy mbola nandray subvention avy amin'ny fanjakana ny commune ambanivohitra Meritsy Tosika hoy ny ben'ny tanàna na izany azy asa maro no vita noho ny fahazotoan'ny vahoaka mandohetra sy ny mandray ny andraikiny. Commune maro amin'izao fotoana izao no misedra olana vokatry ny tsy mbola fandraisana ny subvention avy amin'ny fanjakana fa ihany koa ambany tapavitrian'ny mponina amin'ny fandoava-ketra noho ny fahasahiranana iainana amin'ny andavanandro vokatry ny Covid-19. Ho an'ny commune i Meritsy Tosika na mafisina ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fampandraisana andraikitra azy ireo ka ny mponina ihany no miara-mientana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa. Ny eo tsy vita ino manko ny politika any elana le sary sy le tetibidy sy le kisarisary mandeha aloha avy le zavatra tsy vita akory fa alohaloha andeha le izy zay zao tsy nampahalalanareo mihitsy raha tsy androany nefa efa 4 volana nanomboan'io satria efa fomba mahazatra amin'izao le sary mandeha aloha dia alohaloha mba tsy sary indray mandeha aloha fa asa aloha fa mahoe tsena mamisy riana anazy mazava ho azy masaka mpivarotra amina rivony aloha zany ary mamaolana betsaka. Tsy fantatro koa moa zao ny fomba hitondran'ny fanjakana anazy fa resaka CLD CFDL zany tsy nahazo subvention zany ny commune na ariary raha tamin'ity deuxième mandat ty aloha tena mbola atreto aloha amin'ny ankapobeny tsy nisy tamin'ity taon'ity zao nisy commune henonay hoe nahazo FDL hony fa zay zao tsy nahazo an'izany tsisy an'izany zao taty aminay fa so ihany mponina atao aminay efa olo-pirenena vanina sy vonina dia mora entanina amin'ny resaka fandoava-ketra. Maro ihany koa ny lalana ratsy eo Meritsy Tosika tsy nahafahana namoaka vokatra ka noraisy ny commune an-tanana ny fanamboarana azy ireny. Eo amin'ny 10 kilometatra eo mampifandray fokotany efa eo amin'ny 12 atao amin'ny tapany atsimo normal moa zany ribo zany route interprovinciale raha tsy diso zay ngamba nametrany fanjakana anazy gouverneur ao no tompony anao an'izany dia rehefa tsy jerena izy dia naraindraikitra ny commune 2 kilometra eo nataonay pavé ny ambon'izay nataonay piste tsy afaka atao an'ilay traditionnel be tsony na lay fomba tranainy be tsony ny fitaomana ny fakon'ny Meritsy Tosika ny fanangonana ny fakon'ny Meritsy Tosika dia nisy taona ihany mba niatahata tany ambony tany hoe mba miobaka ordure na 10 ary ka tsisy niaino dia niezaka ny commune nanao zay azo atao dia hitanareo misy tricycle misy an'ity kibota ty misy an'reto baka ordure anakelin'reto Anairana ny tompona andraikitra isan'ny tokony ihany koa ny fampitaovana ireo mpitandron'ny filaminana noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny areti-nomby izay mahazo vahana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny rally kosa indray dia ho tanterahana ny 17 sy 18 desambra izao ny rally City Motors raika amin'ny 20 sy 2 zay karakarain'ny City Motors zava-dehibe ho an'ny mpilalao ny fifanana raha ny fanazavana. Fanadina. Ho tanterahana ny 17 sy ny 18 ny volana desambra ho avy izao ny fifananana farany amin'ity taona ity ny rally City Motors 2021 izay karakarain'ny orinasa City Motors. Fifananana farany amin'ity taona ity ny rally City Motors 2021 izay ho atao ny 17 sy ny 18 desambra ho avy izao. Manomboka ny asabotsy izy io hoentina mizaha an'ireo tomobile ilalao tena sabotsy zany tena fifaninanana mihitsy amin'izay. Ity maninona no tena zava-dehibe ho an'ny mpilalao satria na coefficient 1.6 ty course ao atao ty izay coefficient 1.6 zay zany dia raha hitantsika ny point efa azo nireo mpifaninana telo voalohany
dia mety ampiova zavatra be mihitsy ny fisian'ny coefficient anaty course. Zany hoe afaka miandrandra ny ho tompony amboa tompon-daka ny Madagasikara izy telo amin'ny raha nampifaninareo amin'ny zay resaka coefficient 1.6 zay. Tsy voasambany ny orinasa City Motors no nikarakara fifaninanana taranja fiarakodia tahaka izao fa efa amantaonany maro ary efa nisy ny laharam-boninahitra azon'izy ireo teo amin'izany fikarakarana taranja fiarakodia izany. Participer foana zany zay tamin'io resaka taranja rally automobile io efa amantaonany maromaro zay. Nanomboka zay tamin'ny pilotenay tamin'izany Monsieur Adja Danielson naratra amin'izao moa izy mbola pilotenay ihany. Nanomboka zay tamin'ny Gretol Wingel 5. Niakatra zay rehefa avy eo tamin'ny Sangyong Action Sport dia zao izay amin'ny Meso Sangyong amin'ny catégorie T2 foana iny. Efa nahazo prix maromaro ihany City Motors amin'ny leralin'io karakarana angamba hatramin'izay tsara be daholo ny résultat tamin'ny catégorie T2 ary tsika miteny androany zao classé deuxième zay amin'ny catégorie T2 avec la Meso Sangyong. Tahaka izao ny fandaram-potoana amin'ity rally City Motors raiky amin'ny 24 ity. Dia nafoizina koa ilay izy fa ao anatin'ny roa andro ihany ny anaovana an'io rally io. Ataoko hoe roa andro sy tapany satria ny andro zoma natokana ho an'ny visite technique. Atao aty amin'ny City Motors amin'ny atelier. Ny départ ny sabotsy maraina manomboka amin'ny fito sasany dia amilonan'ny City Motors teo amin'io hitantsika io. Dia ny arrivée finale dia eo amin'ny City Motors amin'ny atelier eo amin'ny parking Fifi eo. Motors showroom moa zany ny tenenantsika anazy dia any amin'ny arrivée finale izy any amin'ny City Motors atelier ny remise ny trophée amin'io ny alahady io eo amin'ny parking Fifi. Miainga amin'ny fito sasany ny asabotsy maraina dia mody any amin'ny site ny teny nefa ny parc fermé ny tomobile voalohany manomboka amin'ny efatra. Totalité ny spécial ny amin'ny andro asabotsy dia efa mahatratra 89,57 km. Zany efa 54% amin'ilay parcours izy io zao. Dia ny alahady miainga amin'ny valo eo amin'ny TMF ihany. Misy ataoko hoe mise en bouche angamba ny maraina fofoy kely ny épreuve spéciale 8 km 7 km. Dia manomboka amin'izay amin'ny atoandro amin'ny 15-12 km. Raha jerevana ilay zany hoe fandehanam-pandeha no tena hoe tambon'ilay concurrent mino fa misy régularité sy ambulance koa ao anatin'izy. Efa vonona araka izany ny fanomanana sy fifaninanana taranja fiarakodia izay karakarain'ny orinasa City Motors raiky amin'ny 24 na izany eo amin'ny fitandronany filaminana sy ny fiatrehana raha toa ka misy ny faratsy ny toetry ny andro amin'io fa 17 sy ny 18 volana Desambra ho avy io araka ny nambarany mpikarakara hatrany. Tontolon'ny e-sport kosa indray dia tratra nitanjona tamin'ny Cyber Game Contest. La grande finale nationale izay nitotosaina tetsy amin'ny canal Olympia nandritry ny roa andro hoy ny mpikarakara ary hita taratra tamin'izany ny fiakaran'ny lentan'ireo mpilalao io nasaina. Mihatsaratra ny fahaiza-manao n'ireo mpiangaly ny jeux vidéo eto Madagasikara raha ny hita tamin'ny Cyber Game Contest la grande finale nationale izay nitanterahana tetsy amin'ny canal Olympia iarivo ny farany herinandro teo. Iazazel mpifaninana veto Antananarivo no voaositra ho tompon-daka ny Madagasikara taona 2024 eo amin'ny disiplinina Tekken izay nahazo loka avy amin'ny tsenanao Electronics ny amin'ny PC Gamer iray ary andrikely avy any Antsirabe no tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny PES na ny Pro Evolution Soccer ka loka azony tamin'izany Xbox Series S. Vina amin'ny taona ho avy ny fanavaozana ny rafitra sy ny fanatsarana ny loka omena ireo mpilalao mendrika ho ny mpikarakara ny hetsika. Raha tsy haivana moa zany nanomboka tamin'ny farany taona 2020 7 décembre raha marimarina kokoa teo ny fifatenana ho an'ireo faritra tany Toamasina izany dia nitoetrany Mahajanga
pakatra ny Antsirabe ary teto Antananarivo moa zany ny fifatenana tsy afaka nanao tanana hafa satria nisy moa zany ny confinement sy ny etraketraky ny coronavirus dia izay ny zavatra antranga aloha zany tamin'iny a dia fantatra ihany koa moa zany hoe izy mivoaka Pandresy voasalotra tompon-daka Madagasikara aloha zany amin'ireo discipline ireo amin'ny voalohany doan'ny volana janoary na faraparan'ny volana janoary any moa zany vao manomboka indray ny saison 2022 dia amin'izay fotoan'izay moa zany amezaka ny mikarakara ny GOL-TV sy ny tsenanao zany ametraka système vaovao na hoe rafitra vaovao amin'ny fifatenana sy ny resaka fikarakarana sy ny resaka hoe fikarakarana amin'ny ankapobeny zany mba entina nomezana fahafapo hatrany hatrany moa zany ireo mpilalao professionnel amin'ny resaka sport électronique. Ankoatra izay ampiroboroboana hatrany ity sehatra ity tanjona amin'ny taona ho avy izay arahana amin'ny ministera pia ny fananganana fédération na malagasy ny e-sport. Ny e-sport amin'izao mbola tsy misy fédération dia anisany tetika asa ketrehana ihany koa zany amin'io saison 2022 fananganana izay fédération zay mora teo koa nisy ny parrainage nataon'ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny CGC tamin'ity grande finale ity dia efa nisy moa zany fifampiresahana takalo tao anatin'ilay zay na zavatra azo atao saotran'izany dia ho hitantsika eo moa zany fandehana fa misy communauté maro manodidina an'izy io mantsy section ilazana anazy any amin'ny sport traditionnel fa ny amin'ny resaka e-sport moa zany dia hoe communauté zay ny ilazana anazy fa mbola mieritreritra zany hoe andefa mpilalao any amina sehatra ambonimbony kokoa ve zany sa hoe andefa mpilalao hijery anao découverte na tanàna na sala amin'izany. Andrasana araka izany ny fiara-miasan'ireo mpankafy ity sehatra ity sy ny fanjakana amin'ny fananganana izay fédérationna izay. Maresaka iraisam-pirenena any Birmanie nomelohan'ireo tompona ndraikitry ny fanonganana mpanjakana higadra mandritra ny efa taona ny filoham-pirenena teo aloha tao an-toerana vesatra maro no hanenjehana azy raha ny fampitam-baovao avy any Birmanie fanadina. Folo volana tao aorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ireo miaramila tany Birmanie nomelohin'ny tompona andraikitra ny fitsarana ny antoerana higadra mandritra ny efa taona ny filoha teo aloha Aung San Suu Kyi. Vesatra ny anjehana azy ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka eo koa ny fiantsoana ireo mponina tsy hanaraka ny fepetra noraisin'ny tompona andraikitra ny antoerana amin'ny fiatrehina ny valana retina. Manameloka ny fanenjehana ity filoha teo aloha ity ny Amnistia Internationale raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Na eo aza ny hery famoritina ataon'ireo miaramila mpanonga-panjakana mitoy ny fidinana an-dalambe ataon'ireo mponina any Birmanie izay mitaky ny famoahana ny filoha teo aloha Aung San Suu Kyi. Ny alahady lasa teo miisa 5 ireo namony aina nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Hatreto mahery ny 304 ireo sivily namony ainy raha toa ka mahery ny ray ala ireo ny tanàna ponja ny Birmanie nandritra ny fisian'ny fanonganam-panjakana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity angatrana nanaraka izany soa fa tsara atao. Vous a présenté Nivavo. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.